Rabatoboko lasy toko favy am'izao aliny alahady izao tonga somatsara indray ato anatin'ny fandarana l'actualité isika amin'ity alahady alina ity mankasitraka anareo izay manjoy ny fandarana eto amin'ny MATV amin'izao lahady alina izao tsy vona lavitra fa dia ny toetra ara-pirenena sy ireo zava-nitranga izay nisongadina nanamarika ity herinandro ity no oresahana miaraka amin'ny vahiny izay nasaina izay tsy iza akory fa Andriamatoa Andry Raveloson vahiny izay efa nisy fotoana nandalovana tato amin'ny fandarana ihany flou national ny KMD na ilay antsoina hoe komity miaro ny demokrasia no vahiny miaraka amintsika amin'izao alina izao miaraba anao tompoko mankasitraka anao tonga somatsara eto amin'ny fandarana miaraba anao Andriamatoa fa ary miaraba ihany koa ny mpijeriny MATV amin'izao andro izao ny atao hoe misongadina amin'izao fotoana izao dia niresaka fifidianana filatsahako fidiana ny fanambarana ofisialy ambietsy amberoa amin'izay filatsahako fidiana izay ary raha malala moa fa rapitso no daty voafaritra fa isokafan'ny fandraisana ny antora taratasy filatsahako fidiana aiza ho aiza ny KMD ao anatin'izay zava-mitranga rehetrarehetra zay maniboka rapitsy koa ny fanolorana ny candidat zay ato anatin'ny KMD ngambany fifidianana malaza amin'izao fotoana izao neverinay fa mbola tsy am'ireo olona zay ao anatin'le laza fa ilatsaka ireo ny olona tokony ho filoham-pirenena ary izay olona efa voatondrona voatonona ihany koa ary izay se tamin'ny ainao manjery sy ny télé gazety rehetra teto erinay ao anatin'ny KMD fa tsy mbola izy am'ireo zay hita sirereo no tokony ao anatin'ny filoham-pirenena fa mitady tena olona vaovao ny vahoaka malagasy mba hahafahany manana fanantenana tena izy ho any amin'ny fanovana tena izy ihany koa inona ny antony mahatonga anareo resy lahatra ary mizara hevitra fa tsy sisy ireo candidat rehetrarehetra sa izay ve ny tenin'Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fotoan'androny dia manaraka ny feon'ny olona toanany ihany koa KMD amin'ny filazana fa tsy misy izy ireo candidat reo inona no mahasotsivana metrahana fa izy na tsy izy ny candidat ray marina tenin'ny Andry Rajoelina fa tsisy izy ireo ary izay olona le voatolaza fa voatondro fa voatolotry n'ilay atoko izay avy nanao congrès ary dia tsy izy koa ary tsy olom-bavao ary tsy olona vaovao ihany koa le olona fa efa olona nitondra teo ka zay tena ny masitsivana ny tena tadiavin'le vahoaka nge amin'izao fotoana izao misy efa dia lay olona mbola tsy betiny mpanao politika mbola tsy nitondra nandritra an'ireo satria mpamitaka vahoaka avokoa le mpanao politika malagasy tao anatin'izay fotoana izao eny fa na ilay mpanao politika foana no miverimberina eo anatiny eo ka le diso fanantenana tanteraka le vahoaka ka zay mahatonga na hoe ireo olona zay nilaza fa ilatsaka reo tsy sizy mihitsy ireo aminay tamin'ity herinandro ity herinandro mikatona ity nanao ny fanambarana filatsahako fidiny amina sehatra navondrona maleo tena tsy miakina amtoko politika ny prime ministre Lifitra Ajo Andriana Narvelo dia tonga ihany koa ny congrès national ny atoko TGV nanendry an'Andriamatoa Edgar Razafindrava ho candidat filoham-pirenena ireo anankiroa ireo dia raha malala fa samy niarady tamin'ny fanoanana zao tetezameta izao sy ny filoham-pirinasa amin'ity tetezameta ty tahaka anareo zany izao zavatra mitranga zao mipoitra zany zao KMD dia milaza fa tsisy izy ireo zany hoe tafiditra ao anatin'izay na ireo namana ataoko anaty fanankososona mpiara-mitolona taminareo hatramin'izay tahaka ny prime ministre Lifitra tahaka ny PDS n'Antananarivo mizara tanteraka ve miparitaka zany zao mpanohana ny filohan'ny tetezameta Rajoelina raha fijery aty ivelany azo lazaina hoe miparitaka tsy mitovy le hevitra ary hoanay tao anatin'ny KMD nge efa ely zay no niteny tamin'ny Andry Rajoelina fa hoe tsy zao fanovana nentinao zao fa mila fanamboarana fa zany hoe izy mihitsy tsy niaino le etaetan'le vahoaka izy mihitsy tsy niaino lay olona tena nanao nytolona fa niaino le mpanao politika zay efa nambotry firenena izay no olana ka zay mety mahatonga le fizarazarana fa tsorombamba isarahana zao tsy tsorombamba isarahana zao ka ho anay eto anatin'ny KMD zay efa niteny misy dingana tokony tanterahana dia mila manova tanteraka manodidina anao sy ny aoarinanao rehetrarehetra zay tsy niaino izy tsy niaino izy fa le mpanao politika zay efa naonga amin'ny vahoaka rehetrarehetra reny ihany no tadiaviny fa ho apetraka eo ary veveriko fa lan'olo manga mihitsy ngamba le Madagasikara veverin'le mpanao politika anazy fa tsy mba misy olo manga tsy mba misy olo marina fa tsy maintsy zareo any no afaka hitondra averiny fa hoe tsy hainy le lova ho an'le mpanao politika fahiny dia lova lovainy Madagasikara izay mary fa tsy maintsy mitady ary hitady fa misy olo manga tsy mbola tsy misy petina afaka hitondra Madagasikara ity ary ny vahoaka zay efa tenenina hoe leo politika
leo politika le vahoaka am'izao fotoana izao ary feo mandeha eraky ny lalana eny izy leo an'ilay mpanao politika satria teo ihany no miverina ny teo ihany no miverina tsy misy fanovana azo ampiarina mahitsy zany a eto amin'le firenena andriamatoa Andry Ravelson ny zava-misy iainantsika mahatonga an'izao tsika tafiditra ao anatina loantsika na fifitianan'izao dia niainga tamina fifanarahana politika tondro zotra moa natao anaran'izay misy entité maromaro ao ary nametraka ny rafitra iara-mitantana voakinanao teo ny amin'ny hoe ianareo dia mitaky ny amin'ny hoe tokony tsy isinireo mpanao politika ifanaloto na ifanaloam-bahoaka na tsy mety teto amin'ny firenena averina anaty fitondrana raha ny zava-misy teto amin'ny firenena verenana kely ny tantara dia nisy tokoa ny mety hoe finiavana nanao an'izany teo amin'Andriamatoa Rajoelina saingy izay zavatra izay dia tafiditra tao anatin'ny lalak'izo n'ilay antsoina hoe hevitra taritokana na unilatéralisme izay nampisorana antsika tamin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena fifanarahana politika izay mametraka an'ilay fiarahantantana no mahatonga ny olona hafa tafiditra tao izay nikiananao moa zany hoe tsy tokony averinao anaty fitondrana apetrakaiza zany ny fiarahantantana apetrakaiza ny sina fitoniana iarahany entité politika rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ety samy fomba hoana ny eritreretin'ny KMD hoe iaraha manilika an'ireo ankolafy politika rehetrarehetra na ireo folo izay namasoniny tondro sotra na ireo ankolafy fifatra izay natetika any ona tamin'ity raharaha ty tsara marihana tsara misy efa zay ao anatin'ny KMD aloha mitsipaka tanteraka ary efa hitanao efa nilaza teto amin'ny matv fa tsy nanaiky ny tondro sotra iny ary tsy nakasitraka ny tondro sotra iny zay fa ny zavatra takinay fotsiny tamin'ny Andry Rajoelina dia hoe ianao a nitarika ny tolona dia nampivondrana ny herinay izy ao anatin'ny KMD zay association rehetrarehetra hidina an-dalambe hanilika Ravalomanana nitady zay tamin'izany fotoana izany hoe olom-bavao mpanao politika mbola tsy naloto mbola tsy nangalatra mbola tsy namono olona izay atao vaoarinanao no nahazo ny toerana izy inona ny zavatra nataony ilay mpanao politika efa naonga ny vahoaka tsy lany-bahoaka ny amin'ny faritra misy azy ihany na dia ho lany akory azy no voapetraka tao anatin'ny CST na tsy any andapa ao anatin'le staff na kabinetra ny rehetrarehetra azy dia ilay olona fa ty Madagasikara ve a dia tsy manana olo-manga na olo-marina mahitsy a fa tsy maintsy le olona nitondra teo aloha izay efa naonga ny vahoaka ary tsy tia ny vahoaka na dia miainy anarany kory ary ka mahatonga le vahoaka leo politika ireo mbola napetrany efa niteny zay nefa tsy lenona zay tenina zay le vahoaka mila fanovana ny fotony ozy fitenenana nefa le teo le fitantanana tao amin'ny lapas teo amin'ny sehatra rehetra ny androm-panjakana rehetra ny teo any miverina zay fizarana toerana angalana angoronana ariana n'le vahoaka malagasy varotana bois de rose anaovana an'izao fanarota-pahefana izay anaovana an'izao a contrat amin'ny vahiny izay ny zavatra nisy teto amin'le firenetsika ka izay zavatra izay no mahatonga anay hoe izay le fanovana tadiavinay hatramin'izay ry mbola averinay zay tsy miala amin'le tolom-bahoaka nidina tena ekiany zay tsy nitolona ho an'ny mpanao politika na tokoralina fa nitolona ho amin'ny fanovana dia miova ny fiaina n'le vahoaka malagasy ny firenena malagasy fa ny fanovana hita aloha nisy fanovana aloha hita tamin'izao teteza mita zao za tena manaiky ny fanovana ary vahoaka malagasy mahita fanovana dia inona le fanovana betsaka ny nahazo vila betsaka ny nahazo fiarakodia tsara tare betsaka ny be atoka tsy fidiny teo a izay le fanovana dia zany hoe le fiaitsaikany'le fiainam-bahoaka tsy nisy le vahoaka nenaia ary mihinana ny sakafo ambany fotra izay fanovana izay ny takinay ka izay mahatonga anay miteny hoe tsy ireo le izy a fanovana tahaka izay ny tokony ho tadiavina eto amin'ity firenena ity ka na dia nanendry aza lay atokony na dia nanendry aza ny filoha mety marina fa hoe filoha mety niteny hoe tsy isy tsy afaka manolotra fa zay mihiny fa mety misy a pression avany mety mifanolorana tsy haiko aloha zavatra mety misy fa ny za fotsiny fantatro a dia zao tsy matokontsony ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao a ny vahoaka malagasy satria ny mpanao politika rehetrarehetra zay miaraka aminy sy zay milaza ilatsaka ho vidinareo a efa fatany vahoaka dolidoly a ny toetrany a ny zava-misy any amin'ny faritra amiko ary zany efa namerenako tena anao ireo CT na CST na ireo na ilatsaka ary azotsika isaina amin'ity ratsan-tanana ity ne mety ho lany satria tsy mamiditra amin'ny vahoaka ntsony reo ny olona mamiditra avy any amin'ny vahoaka afaka manao ny etaetam-bahoaka zao a no zavatra ho atao zavatra ilain'le vahoaka ka zay hitady ary zay misy a
fa misy ny olona vaovao atenainy vahoaka malagasy foana fa le mpanao politika na le olona nitondra ny tsy matateraka le voady la etaetam-bahoaka izay no mahatonga an'le vahoaka leo ka ary zay de mino misy fa misy olomanga misy olomarina tsy misy petina olona matahotra an'Andriamanitra eto amin'ity firenentsika ity afaka hitondra n'ity Madagasikara ity. Manahoana ny karazana hoe tsanganana na profil iveriny KMD fa mifanaraka amin'izany hoe olona madio tsisy pentina teto amin'ny firenena zany olona iverinareo zany fa mendrika an'izay toerana filoham-pirenena zay raha toa ka reo zany efa misy zao tsisy mahafapo KMD reo eto aloha de lazainy tsisy mahafapo anay reo candidat reo ary tsy anoana andreo mahitsy zay anatin'ny KMD fa ny zavatra takinay olona manao contrat amin'ny vahoaka malagasy fa hanavitra ny firenena olona matahotra an'le vahoaka matahotra an'Andriamanitra ary olomarina mivavaka izany tsy matahotra lay mpanao politika miaraka aminy ka le mpanao politika miaraka aminy atahorana fa nanoana anazy tamina tonga anazy lany teo de reny fianakaviany namany niavany mipiraitapo aminy mety ny sofierany reny no petra tsy izay no ilain'le vahoaka fa olona vaovao olomanga tsy misy petana izay no ilain'le vahoaka amin'izao fotoana zao rehefa mivoatra ny tantara mivadika ny petsy eto amin'ity firenena ity dia ombieny fa ino ny ambavan'ny vahoaka malagasy ny hoe aleo ihany tamin'ny andro ndray ihanina nietsika ny roa amin'ny fitopolo tonga ny repoblika faharoa na tsiarotsiaro ny ray aman-dreny Tsiranana Philibert ny malagasy daraboka ny repoblika faharoa na tsiarotsiaro ny Ratsiraka ny malagasy daraboka ny manaraka de toy zany hatrany ianareo ve tsy mahatsapa fa eto Madagasikara nge ombieny koa tenenina fa tsy misy ratsy ireo candidat sy ireo olona lasa filoham-pirenena fa ny manodidina mihitsy ny manahirany atraiza no ahafahan'ny KMD mametraka ary hoe ity ilay olona ny lokalokana sy ny resahana eto aminareo ry vahoaka fa madio tsisy pentina atraiza no ahafahany mametraka arofanina atonga an'ilay olona atazona an'izay satria zava-misy ange Andriamatoa Iandry somary vazivazy efa matetika voaresaka hoe ny jiolahy sy ny mpangalatra ve no tafakatra mahazo fitondrana sa io fitondrana io mihitsy no ilay système misy no zavatra misy mampivadika ny sainy rehetra zay tonga eo ka tsy mahafapo ny vahoaka foana na de tsara to inona azy ny fahitana azy ao ambolo ka ny olona raha mahatonga an'izay misy fa de le olona tonga eo eny an-dalambe izy manao contrat amin'ny vahoaka fa hitondra ho any amin'ny fanovana fa rehefa mahazo toerana izy de inona ny zavatra ataony lay olona zay nanoana anazy tany ambadika tam'le teny Ekanja reny no apetrany fa tsy le olona tena avy satria voavidy le mpitondra izay napetraka am'izay voavidy tamin'ny alalan'ny fanohanana de reny manao contrat taminy reny no apetrany ao arinany sy ao ambadika ka tsy izay le zavatra ilainy fa ny fotony miova rehefa miova le olona anankiray tsy olona tsy tao anaty atoko izy ka ho atolotra olona tao anaty atoko izy ka ho atolotra tsy tao anaty atoko izy ka ho atolotra ny atoko na ny fikambanana de manaiky ny olona iny fa anova tanteraka manodidina anazy fa tsy le olona tamin'ny repoblika voalohany repoblika faharoa repoblika fahatelo repoblika fahaefatra ireny any ny mpanolotsaina de kivy le vahoaka hoe to mbola ianina ihany ny mpanolotsaina ihany io indrindra mantsy hoe ny olona zay miakatra eo amin'ny fitondrana vao miainga zany any amin'ny filatsahako fidiana de efa tsy maintsy voafatotra izy na mpanao politika samy eto toerana na am'ro mpandrarapanambola eto toerana na amina sehatra iraisam-pirenena mialohany itenenany KMD hoe zahay de mitaky olona toy zao ary manana olona toy zao ary tsy maintsy mahita olona toy zao madio tsisy pentina tsy manana eritreritra ve nareo hoe tokony isy balizy apetraka ihany koa mita amina resaka rafitra zay ahafahana miaro an'izay olona zay satria ny mamora an'izany zavatra zany tanteraka eto amintsika de satria marifo rafitra io ary azo lalaovina le rafitra misy ka niza olona manana finiavana sy itsipo andeha ataontsika hoe Andriamatoa Iandry latsaka fidina manana an'izay tena eritreriny izy zao ary mety tena tsy ratsy le izy akoriny fa petraka tsara fa rehefa tonga ao ianao betsaka ny karazana fatotra sy ny tsindro mahazo anao zany mbola tsisy tao amin'io toerana io moa tsika fa tsika zany mitazana ty ivelany de mety misy tsindrenjanao matovy fatotra ohatr'izay tsy mieritreritra ve ny KMD alohan'le candidat inona ny rafitra tokony apetraka tsara ahafahana miaro an'izay itsipo na intégrité an'izay olona hitondra zay ka izay indrindra napetraka hoe ny zavatra apetraka am'le candidat izay aloha de hitady candidat mbola vo hitady candidat ary miny zay fa tsy maintsy mahita satria misy olomanga mbola tsy petrina eto amin'ny firenena rehefa hitady an'le candidat zahay de ifampiresaka am'le candidat
rehefa ifampiresaka am'le candidat zay izao zavatra takin'le vahoaka manomboka any amin'ny fotony indrindra ka hatrany amin'ny ambony indrindra manaiky an'ity ive ianao fanatatiraka ny hitahitam-bahoaka ary ny voalohany apetraka amin'io de hoe matahotra an'Andriamanitra ve ianao sa tsy matahotra an'Andriamanitra le mpanao politika ake milaza fa hoe matahotra an'Andriamanitra fa tsy manatateraka le sitrapon'Andriamanitra izy de ohatran'izay ny politika atsika fa le olona tena olomanga olomarina matahotra an'Andriamanitra manatateraka le hitahita am'le vahoaka izay tsy angorokarena ary mato milatsaka ho am'izany filoha zany de everiko fa tsy ny arena ny tokony tadiavana fa fanompona ny vahoaka malagasy ny fanompona an'le firenena fa le olona le tonga eo am'le toerana ny angorona an'le arena an'le malagasy ivarotra le arem-pirenena amin'ny vahinina any any ivelany izay no mahatonga anazy anao bizina ozy ny mialatsiny raha miteny an'izay hoe anao bizina no ataony zalahy eo am'le fitondrana ka izay zavatra zay tsy ekena zay mahatonga anay miteny hoe hitady zahay ametraka am'le candidat zay mety ho tadiavinay zay hoe mety aminao ve fa le vahoaka zay hitanay am'izao fotoana izao eny an-dalambe de ohatrany hoe resy kivy ketraka am'le mpanao politika sy ny zava-misy akoatriny izay indrindra nijoroanay ato anatin'ny KMD hoe hitadysika vahoaka ary tsy maintsy mahitsika vahoaka manomboka rapitso ny fisokafana ho an'ny fanaterana ny antora taratasy filatsahako fidina hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana izay raha tsy desy ny fitatikiko matoko ve nareo fa ao anatin'izay fepotona zay de ahitan'io candidat io misy anarana maromaro efa mipetraka avy any safidianana sa tena mbola hokarono sa tena misy olona efa maneritreretanareo zany any hitady izahay ary hanao fivoriam-be congrès national izay KMD atoato anao fivoriam-be ihany koa de hita eo fa hitady zahay ary zay mety avy ao anatin'ny KMD any io sa mety hoe fisokafana amina atokona fisokafana amina sehatra fikambanana fiarahamonim-pirenena hafa mety ahitana izay isokatra zay no zay fisokafana zay mety misy anarana roa na telo na efatra na dimy fidin'ny KMD de eo am'izay zay mametraka hoe ianao anatateraka le hitahitam-bahoaka sy amin'ny fanovana olomarina sy olomanga ianao tsy hitondra ny firenena ho any anaty antsana tahaka ny hitondran'ny mpanao politika hatramin'izay nisy zay de izay zavatra zay no apetraka ary zay aloha meny misy efa mahita ny vahoaka malagasy mahita ny KMD afaka narina ndray an'ity firenena ity ka ny congrès na ny fivoriam-be any KMD zay tsy hoela hoeninareo ihany atoato izay no amaritra zay zany hoe tsy maintsy ao anatin'ity fepotona fa metrahana ny dossier de candidature ty zany nareo nanao congrès aloha ao anatin'ity fotoana ity ka ao anatin'ity fotoana ty zay no anao fivoriam-be sy congrès de tsy maintsy ahita zay mitady tsy maintsy mahita ozy baiboly fa mitady de mamakafaka tsara de mandinika de manao fianarana hoe izao le izy izay ny tiana hipetraka am'le vahoaka hoe rehefa mitady le vahoaka tsy mety firitaona riaritra n'le vahoaka zay nandritra n'izay teteza mita ny jaliny sy hitondrana n'le vahoaka malagasy tany anaty antsana zay ko maiky ave fa fotoana fohy kely eo mahandrasa fa tsy maintsy mahita sika ary hitady sika vahoaka hanetsika fa ny herim-bahoaka de afaka manolotra candidat ho any amin'ny tena fanovana reo mpanao politika rehetrarehetra zay hitatsika reo aprimitsika ilikitsika any reo mipetraha am'izay nareo tsy hitanareo efa tsy vitanareo filitaona zay petraha am'izay nareo efa fantatra idolidolo momba nareo tsirairay efa nampiasa anay nareo tamin'ny tolona rehetrarehetra nisy teto mipetraha nareo aleo ny vahoaka ny tady olomanga sy olomarina tsy misy petina hitondra nyity firenena malagasy ty fa mahantra ohatra ny vahoaka ao aminazy noho nareo mpanao politika ireo ka reo mpanao politika ireo mitady lalana ny tarana nyity teteza mita ty sy anodinase zao ndray fanarana zao ndray zao zao ndray zao mikasika ny aminisy ty kasaka zao fa hitarina fa aminisy ty zay aloha de eto lazanay masom-bahoaka ny aminisy ty zany de tena lazainay tsy makasitraka zany aminisy ty zany zay aminisy ty zany aminay fanadiovana le mpanao politika zay efa voalaza amin'ny fitsarana fa diso sy ny elo raha mahazo aminisy ty nareo mipetraha fotsiny nareo fa nareo tsy mahazo milatsaka tsony satria nareo efa voaheloka any nareo efa misy zavatra tsy mety nataonareo nareo nge nangalatra volam-bahoaka volam-panjakana misy eloka nataonareo ka zay tena ny aminisy ty zany fa lebirebena amin'ny vahoaka malagasy fotsiny zany foanana n'le eloka de aveo ny olona ampiary eto Madagasikara ny tena lalàna ny olona efa nanao eloka aza menana raha-pirenena na hitondra na atao be ny tanàna atao PDS na atao an'izao izay tsy tian'ny olona voavary ny olona de mety mahazo fahefana mahazo fanjakana tsy izay fa nivanany takina tena kanja fa
mila mamaritra tsara hoe olona vaovao matahotra an'le vahoaka ka tsy mekitsiny mahitsy reny hoe tena ny terrain raha misy ny lalao zay ny karakaraina ampitahako an'izay lalao karakaraina tena amin'ny terrain mamasina hoe momba ny mpanao film sy ny mpanao politika resy le mpanao politika de tsy menatra ve le mpanao politika am'ireny fariseny reny satria nareo be vozina be dolidoly be atoka be dolidoly tany ambony terrain any anaty borona reny telefona aloha fa nareo ka nahita ny terrain reny olona reny ge nandeha tany amin'ny lalana fotaka tany anaty rano ny tsapa tena tany anaty fahoriana fotaka fafanosika tomobile sy ny karaza tary fa nareo taisy de mba sarisary mpihavanana ny natao fa tsy tena fijerevana an'le vahoaka ka za tena miteny hoe tsy reny no izy ary ny zavatra mampalahelo an'tirana ty ary ndraindray de hoe le mpanao politika mijery baolina teo mamasina teo a Andra Joel sy ny ekipany a de misy ny olona ilatsaka filoham-pirenena natolotra raha mijery anao ka mitodika kely fotsiny manao zao de misy soratra hoe Antanana Ivo latsaka miaira firitaona nataoko an'io zao hatram'izay ay raha fotsiny tsy vita eto amin'ity tanàna Antananarivo aza iverina hoe bitika zay teniko zay a fomba honany anyvana any Madagasikara betabe nge zavatra tsy mety eto Madagasikara ny olona miteny zay teknika fa manino nareo mpanao politika rehetrarehetra mitodika tandolo masina tsy mahay fampiteny tika mamenatra fa tsika nge mijery baolina reny fa tsika manao ohatran'izao ka taratra entina hijerena ny fanovana zay na tsy fanovanany anazy fa tianeo fotsiny fa zay afaka amin'ny lalao baolina ka KMD koa zao mety misy mieritreritra ny olona hoe mba tiaka toerana am'izay kosa ny KMD ko ny toerana aloha ny KMD indray ny toerana zao efa tsy nilamina tao anatiny nanao valalakarona tao nareo samy nanoana ny mpitondra am'izao fotoana zao dia nisy mahatsiaro hoe nahazo anjorom-bala de alao ndray mba ho anay zao fa tsisy izy nareo ny toerana nge tsy hoe tadiavina fa rehefa ohatra ka mahasoa ny vahoaka le toerana ka hitana tombotsoam-bahoaka de hidirana fa ny anay nge izay mahatsapa mahitsy fa nendry zalafa izaraha toerana fa tsy fanovanany no ataony ka ny anay raha hoe iomena toerana zay kanefa nitondra an'le firenena anaty aty zay tsy nitady toerana ary tsisy KMD eo anaty fitondrana io oka zava ny resaka tsy nitady toerana zay na tsony fitondrana io nanampy azy hoe ataovy zao mba nieritreritra fa isy ny fanovana fa zay kosa tsy makasitsaka trony an'le fitondrana ary zay miteny hoe tsy izao le fanovana zay mahatongana hoe zay aloha aza eritreretinareo tambatambazanareo nareo hoe nanampy tamby olona tamin'ny vola tamin'ny arena tamin'inona ny anoana anareo fa zay na de zay na de nitarika nytolona tena kanja ary izay nge tsy niova ny foto-kevitra anay hatram'izay zay tsy miovaova hoe rapitsy zay manao slide rapitsy zay tsy manaiky de raha vakapitsy ndray manao izay tsy manao an'izany fa ny anay tonga de tsorona hoe tsy izy tsony ary tsy mety ny zava-misy eto amin'ny firenena ary izahako mahitsy eto zay nitarika teto mahatsiaro viso ary mahatsiaro na tsy nety teto amin'ity firenena ty mitondra le firenena tahako izao nitarika an'le tolona ka de manaika fa za kosa de milaza eto fa anarina izay zavatra tsy retina ataon'ireo de mitady olona ho any amin'ny fanovana taorilan'ny fotoana ny aina amin'ny malagasy krizy ary anao manaiky hoe tompona andraikitra tamin'izay zavatra nitranga teto amin'ny firenena mivirinahaka ny fony vahoaka sy anampitambo amin'ny vahoaka zany zao ny KMD hoe miakolpa re olona aza jerena ny lasanay fa zay ange anolotra candidat zany nareo mazava ho azy ny anolotra candidat aloha ngavanoa misy fa mbola tsy efa aloha hitady zay hitady nareo de ampanolorana an'izy ary hitady zay de le fivorimbeanay manapaka anazy hoe ho atolotra amin'izy le izy ho atolotra amin'izy fa zay mino fa mahita ary hitady ho atolotra hiaraka amin'ny vahoaka malagasy hitady zay ary mino fa mahita zay ny zavatra tiako apetraka mahita tsika ary vahoaka aza diso fanantenana tsony ianao amin'ireo diso fanantenana ianao tamin'ny fitondrana io fa zao kosa ianao tsy maintsy tafavoaka amin'ny firenena zay satria tiareotanao politika zao mantsy zao ohatra malasa ny sain'ny olona ianao de tary fantatra tokoa teny amin'ny 13 mai tao anatin'ny ndazana azy tamin'ny fotoanandrony hoe tolona volomboasary sy ny loko volondoranja zany de atraiza zany lay andrimatoa iandry tamin'ireny satria ny olana nijerenao tamin'ireny tsy mipetraka fotsiny amin'ny kasiketana vahoaka tsotranao fa efa mpanao politika ny fahitananao tamin'ireny fotoana ireny androany ianao miteny hoe
tsisy mamely ary tsisy mavompo mpanao politika eto Madagasikara tsy ohatra mamato tena ihany ve anao amin'izany resaka izany hoe ianao izay mitady hoe alao hitady olona vaovao tsika ianao mikikika amin'ny fitadiavan'olona vaovao nefa ianao efa tao anatin'io zavatra io ihany koa nefa atraizany ahafahan'ny olona matoky an'izay zavatra izay zao inona ny fomba nazavanao sy andresenao lahatra ny olona amin'izay zange ny fomba andreseko lahatra ny olona amin'izay zange tsy nitao anatin'ireo fitondrana io le foto-kevitra mahany rajoelona nitarika nytolona teny akanjany 13 mai ho amin'ny fanovana ilay fifanarahanay teo akanja fa ho amin'ny fanovana izay no natonga anay miaraka taminy ary ny fanarahanay teny akanja tsy mitolona ho an'ny mpanao politika fa mitolona ho an'ny vahoaka fa aprimany aloha ny mpanao politika malagasy fa tolona ho an'ny vahoaka nitya izay no natonga reo mpanao politika regny mbola tsisy sehatra hoa tamin'ireny fotoana reo fa nafenina hoe KMD nitondra ny baolina fa rehefa tonga le fametrahana tokotrany de fametrahana lay tena fitondrana lay mpanao politika izay efa nalohany vahoaka reny miaraka atao andapa-tao reny miaraka atao amin'ny CGT reny miaraka atao reny izay mahatonga anay hoe voananomboka le fifanarahana iny hoe tondrozotra azafady hoe miavaka ozy a zay tsy tompony raikitra zay tsy mankatohan'io fifanarahana rehetrarehetra teo amin'ny tonina zay tamin'ny reo avy any ivelany tonga reo teny zay hoe mapito non tsisy nieno zay fa hoe maneke nitabataba foana nge zay ary zany tena anao fa rahandritran'ireny fitetezam-paritra zay nataoko reny a tany faritra be da be ny olona ary ny KMD any a de niteny hoe tsy izao zao fitondrana izao tsy zao ny natena itsika teo alohany no miveriny zay foana ny zava misy any amin'ny faritra nanongany ianao zesta be raha izy ihany no tavaverina eo amin'le toerana le olona vaovao zay nge teneko hoe le olom-baovao misy ny tena tsy hita de hoe misy olom-baovao fa izy misy ny tsy mijery ary tsy miaino fa reo ngamba hoany nanao fanarahana taminy de reo no apetrany ka zay tsy izay le hitahita zay nge tsy hoe makafony vahoaka fa zay nge de milaza eto impiripiry eo ny laza ary ny laza ny tao andapa ny laza traizatraiza ny laza mpikambana fa tsy izy ireo be da be reo mpanao politika reo na resy lahatra hoe fa zany tena hoe ny anany fanovana ny takiko a de fanovana ho an'ny tombotsoam-bahoaka sy ny tombotsoam-pirenena ary jeriny sosialy-bahoaka le fifanarahana politika antsona hoe tondrozotra no mamaritra ny idirantsika ao anaty fifidianana araka ny efa nresahana tery-amboalohany amin'izao fotoana zao ianao zany KMD dia tsy nakasitraka ny tondrozotra sy ny fametrahana ny tondrozotra io mahana ny krizy eto Madagasikara tsy mahatsiaro tena ve zany nareo tratra nyty kanto sy ty kanto tsy matsiditra amina fifidianana nareo zao fifidianana zay faritan'ny tondrozotra satria hitady olona rotsaka ianareo ka zao ny vahoaka ny tompo fahefana zay ny tena marina amity ny tondrozotra zay namboarin'ireo olona vitsenisy ireo ny vahoaka amin'ny alala fifidianana ka lay atsahana azo ovana nge ny zavatra tsy mety eo ovana dolodolo reo a rehefa ohatra ka lay candidat natolotray rehefa mahita izay a abetsaka ny azo ovana ao nitare ratsy ary am'izao fotoana zao fa azo ovana fa miova ho tsara io zay tondrozotra kely zay napetraka olona vitsenisana sy ny io a ka raha toka lany lay candidat izay atolotray a nahita anay a nahita ny vahoaka malagasy a betsaka ny fanovana azo atao eto amin'ny firenena mega avy any fotony zany aloha de tokony ny candidat zay atolotray aloha de tokony ho hita tokony akatona reo vahoaka ary tokony iaina reo vahoaka fa miova tanteraka any amin'ny fotony flo olona vaovao a zay nitadiavinay mbola tsy nisy petina olo marina mbola tsy hita teo amin'ny sehatry ny politika matahotra an'Andriamanitra izay ny olona ho apetraka eo a ary manarak'izay ny olona manodidina anazy rehetrarehetra reo ka tetetika hoe apiditsany rabe na apiditsany rakoto mpanolotsaina nao izao azafady a tonga de olona vaovao onaandro matoandry Ravelson io fifidianana io mato makatohan'io ary ankatoa zay mety vokatra eo a ny fianakaviam-be resa-pirenena satria miainga amin'izay fifanarahana politika zay fifanarahana politika zay namafisina rombenombeny fa tsy nakasitrahanareo zany ianareo nge tsy mahatsapa hitady olona madio tsisy pentina nareo tsy tahaka maniraka olona anankiray miakanjo fotsy tsisy pentina ho any anaty tanimbary ve zany ianareo ho any anaty fotaka am'izao satria io zavatra resantsika tondrozotra mamaritra fifidianana io nge raha ny fijerinareo zany zavatra tsy milamina io ary tsy madio
ka zay nametrahako anazy hoe ny tsy maintsy andalao tamimbara aloha izy ho lasa président zany hitsofoka ao anatin'le fitondrana hitady an'le vahoaka amin'le candidat tsara rehefa avy eo a mametraka fa mila fanovana tanteraka eto amin'le firenetsika izay ny zavatra ho atao ary zay mily fa ny zavatra raha eto de azo vana ho any amin'ny tena tsaratsara kokoa masoan'le vahoaka mety afaka manome fimpitona ary ve nareo marina hoe lavalava ihany le fimpitona voafaritry ny lazana amin'ny fandrotsahana ny antora taratasy filatsahako fidina fa mety afaka milaza ve nareo de n'izao hoe ao anatin'ny 4 andro na 4 herinandro no ahafahanareo mahita an'izay tsanganan'olona hoe mifanaraka amin'ny masotsivana apetrakareo ary heverinareo fa afaka mamaly ny filan'ny malagasy ny taitam-malagasy amin'izay tena hoe fanovana marina araka ny fijeriny KMT zay momban'izay ngambany misy fa de teneniko anao hoe fivoriam-be congrès national KMT ny feonambean'ny KMT zay atao Tananarivo Tsoatsa izay no maritra an'izay ary zay ngamba tsy hodila tsy oatra an'le fempitoana zay a ao fanaterana ny taratasy ho an'ny latsaka fitana zany hoe ao anatin'izao fotoa fa ao anatin'ny fotoana foy tsy olazaiko eto ny fetrany hoe am'izao na am'izao fa alohan'io a farany fanaterana ny dossier io a de tsy maintsy hitady ary tsy maintsy mahita candidat ho atolotra izahay vahoaka malagasy miaraka amin'ny KMT ary ho ametrahanay fa olo marina tsy misy petina izay no apetraka eo am'le fitantanana an'le firenena ary zay mino fa ny vahoaka malagasy de matoko fa mila olona tena olo marina sy olo manga tsy misy petina afaka hitondra nyty fireneny ty ya amaraparana ny fandarany tsika Andriamatoa Andry Ravelson inona no amtinana an'izay resaka zay afatra ho an'ny mpijery indrindra ho an'ny olo-pirenena malagasy zay manaraka ty fandarana ny rahantsika nydinidinika teto ty ny sotranao indrindra misy fa misaotra ihany koa ny piainy télé matv amin'izao fotoana izao a ny zavatra mitinana anazy de tsotra ihany a leo politika ny vahoaka ho fiteneny any ivelany eny a anay a tsy hoe leo politika fa leo mpanao politika leo a ny fomba fanaon'ireo mpanao politika ireo ka noho izany tsy ireo mpanao politika ireo a tsy ireo nitondra ny fireneny ty apetrao reo alaoko ireo atsiaro tena hipetraka fa tsy lova ho an'ny mpanao politika ho an'ny fianakavian'ireo mpanao politika reto Madagasikara mila fanovana itsika olo manga olo marina tsy misy petina izay ary tsy maintsy mahita itsika vahoaka aseho itsika vahoaka rehetrarehetra mahanerana anty Madagasikara ity fa tsy very olo manga ny firenena malagasy ka de izay ngambany ny heverinay fa tokony iseho eto amin'ty firenena ary miantso ny vahoaka malagasy zay a fa hitady itsika ary rehefa mitady tsika de tsy mahita apetraky tsika nameonatrehan'Andriamanitra jolo zany ary ivavaka ho an'ty firenena malala tsika ty tsika satria napetraky ny mpanao politika tananaty antsana fa de hitady tsika akintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay no teny farany etoka eto aminao ka de misaotra sy anareo mpiaino mpijery ny télé matv ary misaotranao misy fa niaran-kasitrahana betsaka ianao Andriamatoa Andry Ravelson fahita ato amin'ny fandarana tamin'ity alinay ity atsevina ihany antsika mpijery fa dia Flou national ny KMT na ny komity miaro ny demokrasia no nivahiny teto amintsika nitondra ny heviny sy ny tsy fahafahampondrareo amin'ireo candidat rehetra zay efa milatsaka sy mitondra tena hilatsaka amin'izao fotoana izao ary ny tadiavana olona vaovao zay iverina fa amaly ny tena hitahita amin'izany hoe fanovana izany tapotra ny fandarana kasitrahantsika rehetra tany amin'ny satokantrano nanaraka ary nanome avarapatana fandarana toy izany koa ny teknisianina zay niara-tsalata amin'ny fanatotosana mametraka amin'ny mandrapitafa fa manaraka indray tompoko lasy tompoko avy veloma tompoko atolotra atolotra tanora malagasy monina o filoam-pirenena amin'ny republika farahelatra Andriamatoa Razafy Edgar Razafy izay lehibe ny délégation manokany commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoan'izao no candidat ny antoko tanora malagasy vonona amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana ny 24 jolay ho avy izao. Izy no nisafidin'ireo mpikambana ao amin'ny antoko nandritra ny congrès national izay nitanterahana nandritra ny 2 andro teny Andranomeny. Izy zany nahazo ny vady be indrindra nanoloana ny prime ministre teo aloha ny général Camille Vital sy ny ministre ny vola sy ny teti-bola Era John Armampianina.
avy hatrany moa Andriamatoa Edgar Zavotravady nandray fitenenana ataorian'ny fanononana ny anarany tamin'izany no nilazany sahady ny mety ho teboka lehibe amin'ireo fandaranasany. Mandresy ny kolokolo, mandresy ny fiavatena, mandresy ny tsirafina ary mandresy ny aisina satria hipotra ny mazava. Nambarany ihany koa fa efa mipetrapetraka daholo ny fandaminana rehetra ary efa vonona ny atrika izay fividianan'izay ny tenany. Raha tsika manana moa zany fa araky ny teny efa ndratsika omben'ombeny teo dia hoe isika rehetra tsy maintsy mandresy dika zavatra betsaka zany isika rehetra na antoko politika na volikely samihafa na olon-tsotra izay rehetra vonona ka anana fitiavan-tanindrazana hiaraka amintsika anafitra izao firenena izao dia eto izay miaraka amin'ny tanora malagasy vonona ary isika rehetra tsy maintsy mandresy. Fantatra moa nandritra ity Congrès national ity ihany fa na dia mpisiambana tao anatiny ity atoko ity aza ity candidat ity dia notendrena ho sekretera jeneraly ny antoko tanora malagasy vonona manomboka izao. Nisy sasany tamin'ireo tonga nanatrika ity Congrès national ny antoko TGV tetsy Andranomena ity no tsy faly vokatra izay lasabato natao izay ka ny fifidianana izay hitondra ny lokony amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Taoriana ny fanononana ny anaran'ny PDS n'Antananarivo renivohitra ary dia nisy ampahany tamin'izy ireo ampisaika no niorakoraka no sady nivoaka ny efitrano. Nisy tamin'izy ireo avy eo no nilaza fa tsy nangarahara ny fanatanterahana ny fifidianana. Olona tsy niaraka nitolona taminay Edgar Zavotravady no lasa tampoka izy no atolotra izay tena tezitra ary malahelo samy ny olona zay kareo dia nalahelo daholo tompo fa tsy nafatsy ny mihitsy hoe tsika mivitalana olona hafa fa Edgar no lasa tsy nisy ny mangarahara tokony nenay zany raha fifidianana tsy hita hoe ahoana inona raha atao ihany koa reny taksady ny latsahan'ny jeneraly Camille Vital amin'ny anarany manokana. Fotsiny amin'izao ny vatiny nefa olona mba niara-nitolona taminay. Diso fanantenana daholo le olona zany tao hoe. Arak'izay dia efa hita sotra sahady ny tsy fidovikevitra eo amin'ireo mpikambana eo anivony ity antoko tanora malagasy vonona ity. Tsy ny mpitandrina lalana sendra asa ny filohan'ny fiangonana FJKM no atolotry ny Ankolafy Ravalomanana ho candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Hoy ny filohan'ny CT sady mpitarika ny delegasion'ny Ankolafy Ravalomanana Andriamatoa Mamy Rakoto Arvelo ary nomarihany fa mbola dinihana ny candidat ny Ankolafy. Tiako apetraka mazava fotsiny dia be ny feo an-gazety sy miely sy roa milaza fa hoe mety Andriamatoa pasteur président FJKM Rasinasina no
mety ho candidat todotry ny président Marc Ravalomanana dia tsy hoe sanatsy laza hoe tsy manana ny traikefa momba an'izany izy a fa hatreto aloha zany a dia mazava fa tsy Andriamatoa président ny FJKM koa no candidat ny Vasa Ravalomanana mbola hifandinika izahay a ary ho ambara aminareo amin'ny manaraka ihany izay mety ho candidat eo a ekeny eo amin'ny ankolafy Ravalomanana ve raha avy amin'ny fianakaviana Ravalomanana no atolotra candidat lalàna lany teto amin'ny tany sy ny firenena dia hoe tokony hipetraka enim-bolana farafahakeliny a alohan'ny daty farany fametrahan'ny candidature présidentielle no tokony hipetraka eto Madagasikara olona zay hovidiana ateto aloha zany a dia tsy mahafena an'izay fepetra zay raha matoa Ravalomanana Andriamatoa Tody Ravalomanana mahafena an'izay fepetra zay a fa araka namaraka taminareo ombeny dia ny tokony teny farany a dia ny filoha Marc Ravalomanana satria izy nanolotra an'izay heveriny a fa afaka hisolo azy a amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany a araka ny fandaharam-potoanan'ny ankolafy Ravalomanana raha mbola tsy tafota eto Madagasikara ny filoha Ravalomanana dia izy mifandehana mitarika ao anatin'ny ankolafy Ravalomanana ny Afrika Atsimo andiniany ny paikady entin'izy ireo momba ny fifidianana ny ankolafy Ravalomanana izay manamafy fa tsy ampy ny fahatomombanana ara-teknika fotsiny fa tokony hipetraka ny fitoniana politika mialohan'ny fifidianana ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena nambaran'Andriamatoa Mamy Rakoto Arivelany koa fa vonona ny atrika amin'ny fivoriana izay karakarain'ny FFKM 12 aprilo avy izao ny ankolafy Ravalomanana nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tontosaina ny 24 Jolay ho avy izao Iado Andriananarivelo praiminisitra lefitra misahana amin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany amin'ny gouvernement ta Belzika ary ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Kadinandriana teo aloha araka ny nambarany dia noho ny fahatsapany fa manana didy amin'ny fametrahana fanovana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena no latsahany ary resy lahatra ny tenany fa ny fametrahana ny rafitra ny fototra ny fitsizara-pahefana manome vahana ny commune sy ny faritra ny foto-kevitra ny faritany ahafahana mampandroso ny firenena fantatra fa maro ny malagasy mahavita azy afaka mitondra ny anjara biriky amin'ny fanovana ekeko ihany koa fa mafy ny tsinga raisam-pirenena amin'ny fahafahantsika misafidy malalaka ny lalam-pampandrosoana mety amintsika ny lalana ny zorako ny traikefa azo dia ahafahako manambara fa afaka mitarika ny malagasy amin'izany lalany fandrosoana tezako ny malagasy zany aho noho izany ilatsaka anisany candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena politika fa tsy mpilalao politika ka metraka ny etika amin'izany sehatra zany ary efa nivonona nandritra ny fotoana maritra hitantana ny firenena saingy misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra ary tsapako fa mikatona ankehitriny izany fotoana izay ka ho raisiko ny andraikitra ary araka isika tsy ao anatina toko politika Andriamatoa Ajo Andriananarivelo ny vondrona malagasy miara-miainga izay ahitana fikambanana atoko politika ben'ny tanàna sy olo-tsotra resy lahatra fa mifanondrenana hatrany fotony ny rafi-pitantanam-panjakana ny rafi-piarahamonina ny ara-kolontsaina ary ny ara-toekarena no ainga ahafahana mampandroso no manohana azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena tetika matipaika ary nentina nalambaraka ny tarika mahaleo ary dama manokana ny fanaparitahana ilay horonan-tsary Ange Prince de Satan hoy dama izay nilaza fa tafitohina mafy tamin'ny horonan-tsary momba ny fijoroana vavolombelona nataona toko-pivavahana iray ary nahely tamin'ny tranokala ary natota tamin'ny kapila mangirana izany ho tafitohina tanteraka satria mandaitra tsika mpiarabelona eto Madagasikara zany mora andairana tsao eo zany kosa aloha dia io kosa aloha dia tena hoe tohina mihitsy zany foko hoe satria tsika avy eo anatin'ny fahasarotana dia andairana tsao tena raha vao tsao zany dia mandaitra ary tsao ratsy dia mandaitra be fa le izy aloha zany a dia zavatra nataonay a tena fianakaviana zany dia nanao zay nisamborana an'ilay mpisantoka ho zanako zay zany aloha dia ny zanako aloha mazava ohatra fa latokana ary vavitokana zay ihany zanako
dia izay zany zavatra faharoa dia ny zavatra manaraka an'izay a dia le hoe ratra anaty a mahazo an'le zanako lahy zay zany zay koa zany tena raharaha be zay dia ny zavatra tena angeza be ao anatin'ity dia zao io misantoka ho zanako io zany dia milaza hoe mihinana zazakely ary misambotra zazakely nefa eto amintsika misy ny zazavery nefa tsisy mihetsika mihitsy misambotra io zany dia zahay zany a nanao zay le samborana le mpisantoka io zany. Tany amin'ny telo volana fahatelo farany taona 2024 no nihely tamin'ny tranokala noronan-tsary Andry Prince de Satan ary tamin'ity taona 2024 ity nametraka fitoriany dame. Ny herinandro lasa teo ny voasambotra ilay milaza fa Andry Prince de Satan niaraka tamin'ny pastera roa izay naka ny sary sy nanontany tao anatin'ilay fijoroana vavolombelona. Zao zany no natonga anay hoe somary taratara ny hoe nanina moa zao nareo vao satria zahay zany mihevitra hoe tamin'ny voalohany izy nandeha internet izay nihevitra hoe ohatrany fansorapotaka nisy hatramin'izay foana izy dia tsy taitra zay fa izy zany nanomboka nandeha gazety dia nanomboka namidy dia nadika teny français izy tamin'ny internet dia ity zany efa tsy resaka hoe olona mitapy satria mantsy misy hoe olona dala efa tsy resaka olona dala ntsony ity fa tena misy resaka paikady tena matitra tsara hoe andao alefa internet dia adika teny frantsay dia alefa gazety kely dia atao VCD zany hoe tena zavatra tena vohomana tsara zany dia zay natonga anay hoe raha tsy efa nahazo profo zay hoe tia misy CD-na mity dia zay vao natonga anay hoe ndao ary tsy maintsy mitondra anazy amin'ny fitorana amin'ny fitsarana. No mariany dama fa tokony elana ny finonom-pona ary tsy misy hery hafa mampalaza ny tarika maleo. Nihetsiky ny tarika tamin'ny 2017 ny talenta ny menjanahary sy ny fanoana ny mpakafy azy ireo no herin'ny tarika maleo hoy dama. Nandritra ny tafatafa izay fanaovany tamin'ny mpanao gazety no nilazan'ny pasteur Mayola mikasika ilay raharaha miteraka resabe amin'izao fotoana izao izay naharoroy an'ilay zazalahy hoe Andry Santanika izay misy loko sy misantoka ho zanaky ny mpanakanto tama sy ireo pastera roa dia nilaza ny tena fa dia tsy hametraka fitoriana izy na dia anisan'ny nalaina baraka sy notevatevaina ary nolazaina fa mitana fanafody gasy aza kananam-paritaka amanerina an'izao tontolo izao. Laza izy fa amin'ny mampitandrina azy no nahatonga sy tory na dia maro azy ireo mpomba sy mpiara-miasa aminy tafitohina sosotra ka nanosika azy anatanteraka izay fitoriana izay. Reny zay nanaovana coup politique ireny natao taminay ireny hoe niprovoquena le mpiambina troana dia rehefa avy eo opaina dia raha vao manao fihetsika dia anaovana sala amin'ireny dia hoe dorana ny fiara dia nanena ny dorana ary ny fiarakodiny anay dia naleonay veritsika arakalambola amin'ny fiara iny toy izay ny fihavanana potehana zay aratsiana soa enjena amin'ny VCD aparitakeran'ny Madagasikara zay tsy namaly an'ireny fa imaleo an'ireny tory reny nge tsy maleo nge ny olona sina amin'ireny tiany zareo atakena amin'ireny fa le 2013 ho avy ny pasteur Mayola ny tiana alaina baraka amin'ireny dia soranay Andriamanitra fa tsy izay nanao azy fa maleo no nanao an'zareo satria raha izay nitory an'ireny dia lazainay zany ve mba pasteur zany ve mba hitondra zao izy mbola tsy mitondra dia efa manakatrakatra olona foana nefa dia olona kely ireny dia katrakatra iny nefa zay fanaratsiana kely iny ve dia tsy afaka mandefitra ka za pasteur Mayola azo atao an'izany azo aratsiana sy azo paopaina ohatr' izany fa ny olona hafa tsy azonao atao an'izany za no afaka tsy mitory za no afaka mandefitra aminao amin'izany na hoe za no azonao sombana ny fananan'ny fiangonana sy ny sisa dia tsy hanao iny fa manaovan'izany amin'ny olo-kafa ianao raha isy olona zaka an'izany tsisy olona mazaka an'izany fa pasteur Mayola moa azo atao an'izany rehetrarehetra zany dia afaka mamela helo kokoa za satria le olona nanao n'lizy koa mba nalalany eky ny fatotsono ny fona koa izy iny moa nakatrakatraka olona fasahirana efa mijaly ireny ve dia zany ireny dia hitory olona amin'ireny zavatra hoe fiarakodiny dorana sy ny naman'ireny fa za mihiny fa raha mpanao politika nataonao an'ireny malalaka ny tany mora sy tsy efa anampidirana ianao. Maraina io ihany koa no niona ny pasteur Mayola tamin'ireo mpino sy ny vahoaka ny ny olo manakaja sy visy miaramila pombazy na antanterahany fitaovam-pivavahana lehibe teny Ambohimanga kely. Nandritra io dia mbola namafisiny hatrany fa mizotra makany amin'ny fahatanterahany efa aminaniny azony 17 taona ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay milaza fa ho lasa filoham-pirenena izy amin'ny ity taona 2024 ity. Nosantarina androany ny hetsika solde des stocks etsy amin'ny galerie Pacom Andranomena andiany faharoa amin'ny hetsika ity ho totosaina mandritra ny 2 andro faran'ny herinandro ity.
miavaka ny tamin'ity andiany faharoa ity satria azo vahana bebe kokoa ny ankizy izay ho tonga eny an-toerana indrindra mandritry ny hetsika chasse aux cookies et friandises izay ho hita ao amin'ny toerana maintso na ny espace vert izay nikarakarainy ny Oasis Madagascar. Petit solde des stocks deuxième édition 2013 dia dia ny animation voalohany indrindra zany misy ny chasse aux cookies et aux friandises atao amin'ny espace vert dia misy koa ny chasse au réduc dia ho an'ny lehibe fa le aux cookies sy aux friandises ho an'ny ankizy kely zay ny tena mampiavaka anazy dia ny animation ohatrany hoe trampoline sy ny hydrolier zay efa mazatra. Hita tsy daholo ny vokatra rehetrarehetra raha resaka bimos mode aloha dia voky tanteraka izay tonga aty eto koa ny resaka stand ho an'ny ankizy eo koa ny resaka sakafo misy ny rehetrarehetra ty nefa ny solde zany moins 30%, moins 40%, moins 15 akoatran'izay cadeau be da be ihany koa ny animation araka efa nyteneniko teo be da be ohatra ny pas cher zao amin'ity manao isaky 1 heure atin'izay manao fisariana amin'ny tombola. Raha tamin'ny andiany voalohany dia irony antsoina hoe showroom irony nanaovana ny solde des stocks dia niova tanteraka izany tamin'ity andiany faharoa ity satria natao eny ivelany ary malalaka ny toerana nametrahan'ireo rehetra ny vokatra ao aminy. Ny akanjo sy ny kojakoja isan-karazany moa ny tena nibahana ny tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy hijanona hatreo ihany anefa ny hetsika izay karakarain'ny Galerie Pacom fa mbola azo anjara ny renim-pianakaviana amin'ny volana Mai. Ny hetsika manaraka zany ny tout pour maman amin'ny 18 sy 25 mai izany hoe hita amin'izany ny zavatra rehetrarehetra afaka atolotra ho an'ny reny. Ny fanatanterahana hetsika maro ho fampilalaovana ankizy amin'ny taranja tennis no anisan'ny antom-pisiny ny fikambanana Gasila Gasiva izay niorina tamin'ny taona 2010. Omaly dia nisy ny hetsika fitadiavam-bola na levée de fonds no tanterahana izany fikambanana izany tao amin'ny Jama Cocktail Café Ivandry. Soirée after work cocktail tapas izay nandraisan'ny olona maro anjara izay sady niala voly no nanatanteraka asa sosialy. Androany hariva zany dia misy soirée ana levée de fonds izay anasan'ny association Gasila Gasiva an'ireo ray aman-dreny sy namana ireo manotrona foana ary niara-dia taminay foana ao koa nefa ny vaovao amin'ity association Gasila Gasiva ity izay tsy inona moa fa mampilalao ankizy mampanao tennis mampanao activité isan-karazany ny ankizy mitondra ny ankizy miaraka manao karazana ina moa hoe déplacement en groupe etc. dia soirée de levée de fonds androany anangonana volany maha levée de fonds azy afahana mamita ny activité rehetra izay natao tao anaty calendrier ho an'ity taona ity satria ny andro moa sarotra ny sponsor ohatra amin'izay moa somary mbola sadaikatra dia levée de fonds ity zany mieritreritinay hoe mba afahana manam-bola afahana mahazo vola amaranana calendrier. Ny association Gasila Gasiva dia nitomboka tamin'ny niforona tamin'ny décembre 2009 manampatonga ny fin d'année 2012 dia édition 400 ny efa vita zany hoe événement 400. Raha ny tany voalohany teo amin'ny ankizy eo amin'ny 5 teo no nandray anjara tamin'ny édition farany teo 370 ny ankizy nandray anjara. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Gasila Gasiva ny fandehanan'ireo ankizy any Mahajanga amin'ny 20 hatramin'ny 13 ny volana aprily ho avy zao mba andray anjara amin'ny tournoi de tennis. Mandra-pahatonga ny farany taona dia mbola misy hetsika 3 na 4 raha ny fantatra ary faranana any antsiranana izany. Ao anatin'ny page Facebook ny Gasila Gasiva moa no ahitana ny vaovao samihafa mikasika ity fikambanana ity. Tanteraka soamantsara ilay hetsika fijoroana vavolombelona izay no tanterah'Andriamatoa Fabiola teny Antsahamanitra. Afendro ny toerana ary tonga avokoa ny ankamaroan'ireo vahiny saina. Raha tsy ahivina dia izy ilay vehivavy milaza fa maty nandritra 3 andro ary velona indray. Raha araka ny voalaza ny raha resaka tamin'ny mpanao gazety izy dia nahazo avitra lehibe ho an'ny firenena malagasy
mbola nanamafetrany ihany koa izy fa dia izy zava-mahagaga marobe izay tsy opoziny maro gahitranga eto amin'ny firenena amin'ity taona ity anjaran'ny vahoaka malagasy ho izy no safidy na hovidinina na anisy sy fandriam-pahalemana na hakorotana sy fahantrana. Anisan'ny noresahany ihany koa ny mahakasika ny toetra rahapirenena ankehitriny ary namakiny batsirana fa ho diso avokoa ny kajikajy rehetra izay eritreretin'ny mpanao politika ary dia ho diso hevitra ihany koa ireo izay mieritreritra ny hampiasa vola be amin'izay fifidianana ho tanterahany satria efa nambara taminy fa Andriamanitra no hametraka izay filoham-pirenena izay. Tsy nitsitsy teny ihany koa izy raha nanapotsy ireo vahaolana misy ianan'ny olona tsirairay indrindra ireo izay milaza ho mpitondra fivavahana. Laza ihany koa izy fa tsy taona ny olona hivavaka any amin'ny tanjony fa ny anambara ny hafatra izay nanirahana azy. Maro tamin'ireo vahiny anatrika moa no anotra fanomezana azy toy ny lelavola sy ny fitaovana mba hanampiana an'ity vehivavy ity amin'ny fitoriana filazantsara izay ataony. Raha araka ny namambaran'ny fampiolahatra any dia mbola isy ny hetsika gaovanao izao tanterahany eto Antananarivo noho ny fangatahan'ny hebesiny maro ary ho any amin'ny faritra toy ny Toamasina ihany koa izy afaka fotoana fohy. Ny fahatelon'ny volana avrily taona 3.7 no niorina ny fiangonana FJKM Analamahitsy Synodam-Paritany-Arivo Avaradrano. Feno 700 taona ankehitriny ny fiangonana ka nisy ny hetsika maro isan-karazany izay nentina nanamarihana izany fa 700 taona ny fiangonana izany. Efa nanomboka ny fa 420 ny volana febroary lasa teo no natomboka ny fiandohan'ny fankalazana ny fa 700 taona ny fiangonana ary amin'ny fa 12 ny volana desambra kosa ny famaranana ny hetsika. Mandritra izay fotoana izay moa dia isy ny karazana fanamarihana isan'izany indrindra ny takela-bato fahatsiarovana ny tsingeritaona ary koa ny fanamarihana ny jobily isan-karazany toy ny jobilin'ny mpandray fanasan'ny tompo, ny jobilin'ny diakona ary koa ny jobilin'ny mpitandrina izay ny fandimby. Tamin'ny fiarahana-bavaka teo ny fanokafana ny takela-bato irakitra izao fa 700 taona izao izay ny Synodam-Paritany moa no mitarika izany. Tena misy mihitsy ny tsanga-bato ary hitanareo moa fa araka ny voalaza teo dia fitasoman tsara io fiangonana io fa ny ao anatiny izany dia mbola marobe ny zavatra atao na ny valitafo zany na ny zavatra atao amin'ny elektronika isan-karazany ampiasaina izany fampiasana atao zany dia maromaro izany tsangam-bato izany. Anisan'ny tsangam-bato manamarika ny fiangonana ihany koa ny nahavitan'ny asa fanavoazana ny fiangonana saingy mbola misy ireo sisa mbola miandry ny tompona andraikitra isan'izany ohatra ny valitafo, ny tableau électrique sy ny groupe électrogène ary koa ny laklosy électronique. Ireo moa dia avy amin'ny fiangonana madiodio avokoa no anantanterahana izany. Ankoatra ny fitaovam-pivavahana androany dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo lehibe izay niarahan'ny fiangonana.